fa miarabantsika indray ny amin'ity anio ty ny tenin'andriamanitra zay voalahatra ovakitsika dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsara akariny jaona toko favalo andininy faraiky ambin'ny folo jaona toko favalo andininy faraiky ambin'ny folo manao hoe izaho koa tsy manameloko anao, izaho koa tsy manameloko anao. Jesosy Kristy no miteny nanoloana ilay vehivavy azo ola-tanana mijangajanga ka rehefa tsisy nanameloko azy, tsisy sambotorabato azy, ny olona manodidina izay nahatratra ola-tanana azy dia niteny Jesosy hoe izaho koa tsy manameloko anao. Mety nisy fotoana izay nahasolafaka anao teo amin'ny fiainana, mety nisy fotoana nanaovanao fahadisoana na hadiso anao dia maila kely ny olona, mihazakazaka ny olona hiapanga anao, hanameloko anao, hanometsiny anao. Dia tsy andan'izay keo ny devoly fahavalo dia manesika ao anatin'ny fonao ao, miapanga anao, diso ianao, zao ve ianao mba mpanompon'Andriamanitra, zao ve ianao mba zanak'Andriamanitra. Torohevitra ataoko aminao androany dia zao hoe rehefa manameloko anao, mampatsiahy lasa anao Satana dia ampatsahio azy ny hoavina. Fantatrao moa ny hoavina? Any amin'ny fariny rehan-trafo. Avero, rehefa manameloka sy miapanga anao Satana dia toero izy ary ampatsahio azy ny hoavina. Dia misafidy ianao na hiay ny feon'ny fahavalo, mety ho Satana, mety tsy fahavalo ary fa mety ny olona manodidina anao, manameloka anao, mampatsiazy mety tsy fahatamperanao rehetra, te hitora-bato anao mihitsy, na hisafidy ny tenin'ilay tomponao androany manao hoe izaho koa tsy manameloko anao. Anao misafidy tadio fa sarobidy eo anatriany Jesosy Kristy ilay nanolotra ny aina hamonjy anao ianao. Mivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa mahafinaritra, tena mahafaly izany teninao zany hoe izaho koa tsy manameloko anao. Tena diso anie izay Jesosy, tena nanota anie izay Jesosy, tena nanao izay tsy marina teo anatrehanao anie izay Jesosy, ary dia hifona anay ireny rehetrarehetra ireny, indroskafanay eo anatrehanao ny fonay. Tena jereo Jesosy, hitanao fa tena feno loto, feno pentina aty anatinay. Kanefa androany dia miteny aminay ianao fa tsy manameloko anay, satria efa ny hainao nafoinao teo amin'ny hazo fijaliana, ilay ranao nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana rehefa nividiananao sy nanadiovanao anay, ka dia nofotsianao indray izahay, ary ianao ilay miteny izaho koa tsy manameloko anao. Dia mifona aminao izay tamin'izay tsy nienona ny teninao fa nienona ny tenin'ny fahavalo, nienona ny tenin'ireo izay manameloko anay, dia nitanondrika teny tokoa izay, dia tena tsy nahatraka tokoa izay. Sahala amin'ny hoe zava-poly ny nanoloranao ny ainao teo amin'ny hazo fijaliana. Ankehitriny izay Tompo, tena hitraka izay, satria naverinao taminay indray makandray, fa tena tianao izay. Ary tsy misy afaka manameloka izay olom-bofidinao Andriamanitra, tsisy afaka miapanga izay fa noamarinao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anandratana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.